Merina ny fiarabana toko klasy toko vavy makasika ilay tangoron-drahona izay narahantsika maso tato amin'ny lakan-drany Mozambika hatrany dia nitombo hery izy amin'izao fotoana izao ka lasa tempête tropicale modérée noho izany dia nahafeno ny fepetra rehetra ary nomena ny anarana hoe Eketsong any amin'ny 520 kilometatra atsimo andrefan'ny Itampolo no misy ny fohibeny itolakandro io zany hoe any amin'ny distrikany Ampani mitondra rivotra 570 kilometatra isan'ora sy tafio-drivotra 510 kilometatra isan'ora i Eketsong amin'izao fotoana izao ary mikisaka mianatsimo somary atsinanana trany ary mahafaka 520 kilometatra isan'ora ito hatrany ny orana any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara ary mety hoarahana tafiotra zany indraindray mahatratra hatramin'ny 50 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora noho izany dia mbola manan-keratra ny filazana miloko mavo ho amin'ny faritra atsimo andrefana sy androy ary anosy iny zany hoe hitantsika miloko mavo amin'ny sary etsy andan'izay ihany koa dia mbola voatana hatramin'ny filazana fahabetsahany rotsakorana miloko mena ho an'ny distrikany Maintirano ny distrikany Antsalova Beltsirbina Morondava ary distrikany Manja izay hitantsika miloko mena eto amin'ny sary amin'izao fotoana izao mila mitandrina noho izany ny mponina amin'ireo distrika rehetra ireo satria mety hiakatra ny renirano ary mety alama ihany koa ny lalana ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka andrefany Madagasikara ny morontsiraka atsimo ary ny morontsiraka atsimo atsinanany nosy iny dia mila mitandrina hatrany satria ahery be ny rivotra mety mahatratra 50 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora dia izay no mahakasika ny Eketsong hitantsika ihany ny fivoarany fahirisotsika manaraka izao ny vina ny toetry ny andro amin'ny rapitsy ho amin'ny maraina dia anorana avokoa ny any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo tahaka izay ihany koa any amin'ny faritra Melaky ny ilany andrefany Vakinankaratra ny faritany Tsoliara sy Fianaratsoa Raimantolo ny ankoatr'izay moa dia andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ho amin'ny rapitsy tolakandro dia ny faritra Boeny sy ny morontsiraky Sofia ihany no ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro fa ny ankoatr'izay dia anorana avokoa izany hoe anorana tandrifin-drahona arahakotroka ny any amin'ny faritany Antsiranana sy Toamasina iny tahaka izay ihany koa ny Betsiboka ny ilany atsinanan'ny Sofia ny aty amin'ny faritra Analamanga anorana tandrifin-drahona kosa any atsimo atsinanana Anosy sy Iorombe ary anorana avokoa ny amin'ny faritra sisa izay tsy notononoko teo mahakasika ny maripana indray dia reto manaraka reto no voatombatomana ao amin'ny rapitso maraina 17 hatramin'ny 20 degré celsius ny faritany Antananarivo sy Fianaratsoa ny any amin'ny faritany Antsiranana 4 degré ary ny any atsimon'ny Madagasikara 13 hatramin'ny 15 degré celsius ho amin'ny rapitso tolakandro ny mafana indrindra 9 degré any Mahevatanana hatrany dia teny fohy ary amaranantsika azy ho an'ireo vina ny toetry ny andro an'ireo nosy sy firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara anorana avokoa any Milan sy Johannesburg ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro any Paris Nairobi sy Bangkok dia ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro raha ho amin'ny rapitso any La Réunion any andrahoana ny andro ny Comore anorana tandrifin-drahona ny Seychelles anoram-baratra ny faritry Maurice dia izay ny meteo antsika aloha amin'ity alina ity mametraka ny mandra-peona toko. Rehefa mahazo ny filazana miloko mavo ianao na filazana loza manambana dia nitika an'izay hoe afaka iray na 2 andro dia mety tonga ny rivo-doza inona ny tokony ataoko akariko atanety ny lakana sy ny baka manomana tahiry-tsakafo labozisy vatoaratra maharitra andro vitsivitsy aho afindrako amin'ny toerana azo antoka ny biby fiompy manara-maso ny zaza sy ny ankizy aho mifampilaza ny isa-tokantrano amin'ny fandahara-potoana rehetra mamonjy toerana efa voahomana raha tsy azo antoka ny fonenana anatin'izany tsy ndoviko manokana ireo marefo sy manana fahasembanana ary manaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny rivo-doza aho